dia tonga soa ato amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resantsika anio zany dia ny toy ny fandaharana momba ny fandehanana aty Canada. Efa noresako tamin'ny tapany voalohany zany ny hoe aiza ny toerana ale zany raha ohatra ka te hanao ny démarche mandeha aty Canada. Tamin'ny tapany faharoa zany dia inona daholo zany ireo karazana possibilité rehetra zany na resaka asa zany eto na ny amin'ny resaka fianarana. Ny tapany fahatelo indray zany dia ny hoe ohatraohatry ny ahoana zany ny fiainana eto Canada. Ka ny tiako asongadina fotsiny zany dia ny hoe raha ohatra ianao ka efa nahazo ny résident permanent zany ny karatra maha résident permanent avy any amin'ny toerana izay niavinao zany, dia tsy dia misy akory ny hoe olana manao ahoana raha ohatra ka vonona ara-toetsaina zany ianao no tonga eto, satria dia tsara ho marihana fa tsy misy olona matinona eto tsy misy olona tsy manana trano eto raha vao hoe manana fotsiny zany anio carte na résident permanent io ianao no miditra eto, satria dia raha vao manana anio ianao dia manana ny droit rehetra na dia atao raha hoe tsy tonga de mahazo ny asa izay tadiavinao ianao rehefa vao tonga eto aloha, fa afaka tsara zany ianao ny hoe manao ny démarche ny zavatra rehetra zany, satria amin'ny voalohany aloha ianao tsy maintsy hoe misy olona ivatananao, tsy maintsy misy izay circonstance izay. Raha ohatra moa zany hoe eo amin'ny ray volana eo zany ny ametrapetrahanao ny zavatra rehetra ny ivalidenao ny fipetrahanao ao Canada, dia ny anaovanao ny démarche ny amin'ny fitadiavana trano sy ny sisa zany, dia eo zany ny hoe ilana an'le hoe misy olona zany izay afaka mandray anao, nefa tsy voatery koa nefany ho zato isan-jato ka amin'izay fotoana izay ianao hoe raha ohatra ka nanana tahirim-bola maromaro zany avy any amin'ny toerana nialanao, dia amin'izay fotoana izay kapany hoe manofa hôtely izay tsy de lafo loatra ianao ohatra mandritry ny karakaranao ny taratasy rehetra amin'ny resaka installation zany any amin'ny bureau-ny immigration, dia manatona an'ireny organisme izay mandray ny immigrant vao tonga koa zany, dia izy ireo zany no manampy amin'ny torohevitra rehetra zany izay tokony ataonao zany eto Canada rehefa hoe vao tonga eto. Fa aza matahotra fa efa ny manana ny assurance maladie ianao raha ohatra ka misy ny zavatra hoe aretina tapoka na ohatran'izany zany dia efa assuré anao amin'izay zavatra zay. Mahazo ny fanampiana na ny bien-être social raha ohatra ka mbola tsy mahitasy ianao zany, ka io bien-être social io zany dia izy aloha dia kelikely ihany kanefa dia misy ny zavatra rehetra tandrify azy, misy ny hofatrano izay faran'izay ambany eto Canada. Raha ohatra ianao ka vonona ny yafiafy kely aloha rehefa mbola vao tonga, misy ny fivarotana izay mivarotra zavatra mora ohatra n'ireny dolara mareny, misy ihany koa zany ny supermarché madinidinika, surtout moa zany any amin'ny quartier misy ny immigrant zany vao tonga no tena misy ny zavatra mora zany. Misy ny magazay rehetra izay ahitanao zany ny
variétény prix rehetrarehetra ka tsy misy atahorana mihitsy izany a ny amin'ny momban'izay zavatra zay. Dia misy ihany koa ireny eglizy ireny a manatona an'ireny eglizy ireny fa reny koa zany a no mba hoe manoro hevitra koa zany. Ary ny ao amin'ny eglizy koa dia mivarotra an'ireny karazan-javatra hoe apetraky ny olona ao zany ny friperie ohatran'izany amin'ny vidiny tena mora dia mora zany no ivarotany azy. Ka anjaranao zany ny mandeha any amin'ireny toerana rehetrarehetra ireny a ny hoe mba ahafahana zany a ny miaina ao anatin'ny hoe zavatra mora zany, fiainana mora zany zavatra rehetrarehetra izany a dia amin'ny alalan'ny fifaneraserana amin'ny olona izay efa ela nipetraka teto. Ohatra ny fifaneraseranao amin'ny izay le teneniko teo fiangonan'izay, ny fifaneraseranao amin'ireo organisme izay mikarakara ny immigrant. Ka raha tanisa zany a tamin'ny tapany faharoa ny momban'ny hoe fidirana amin'ny sehatry ny asa eto dia anjaranao ny misafidy ny lalana izay andehananao. Satria raha ohatra ka matetika zany raha ohatra hoe asa izay hoe itsinjovanao zany ny hoe karama zay tena hoe mba mahavelona zany araky ny tokony ho izy a sy ny hoe asa izay atao hoe stable zany. Ireo ny tany saiko rehetra tamin'ny tapany faharoa reo dia amin'izay fotoana izay ianao zany a no tsy maintsy manao ny karazana formation. Ka ny zavatra rehetra eto zany a raha vao hoe asa izay hoe tena eritreretinao fa havelonanao zany dia tsy maintsy mandalo an'izay. Eny fa na dia hatramin'ny famafana trano ara amin'ireny institution lehibe reny ohatra hoe hôpitaly na reny birao-mpanjakana ambony ohatran'izay zany ka hoe hamafa trano zany ianao a no asanao ao a dia tsy maintsy mandalo formation eo amin'ny 6 mois eo. Ka ny zavatra rehetrarehetra zany satria araky ny efa nolazaiko a dia ny azy zany a no tadiaviny a dia olona izay hanana ny ataontsika hoe zany fahaiza manao zany amin'ny sehatry ny asa rehetrarehetra mihitsy zany a. Zany hoe izy zany tsy de tiany zareo zany le hoe olona hoe efa tonga ao amin'ny sehatry ny asa vao formé fa hoe olona zany efa formé ivelan'ny toeram-piasana dia efa manana an'ilay karazana compétence zany a no miditra ao amin'ny sehatry ny asa. Zany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia eo ihany koa samy manana ihany koa nefa ny parcours eo indray zany a no hoe arakaraky ny hoe ataontsika hoe zany hoe sasiny tsirairay koa nefa ny opportunité sisa satria misy ihany koa ireo ohatra hoe informaticien efa niasa ohatra izy tany Fransa dia moramora zany a ny tonga dia ahitany asa ohatra rehefa tonga aty izy zany tia Québec. Nefa misy ihany koa nefa ny hoe voatery tsy maintsy mandalo ihany koa ny ataontsika hoe formation kely ka io a samy manana ny anazy daholo fa io koa mety ihany koa le olona hoe efa tafiditra ao anatin'ny sehatry ny asa ihany koa no mbola mila ihany koa zany a karazana hoe renouvellement ny hoe inona indray zany ny zavatra moderna, ny zavatra ny teknôlôjia vaovao a mila foana zany a an'izay karazana formation kely zay foana zany rehefa tonga ao amin'ny sehatry ny asa. Fa izay fotsiny zany a no tiako tenenina hoe ilay toe-tsaina izay hoe vonona amin'ny zavatra rehetra zay misy eo. Ka raha ohatra ianao ka efa niomana tsara zany ny amin'izay mety ho tonga
satria betsaka mantsy izany ny hoe fifanomezantsiny rehefa tonga ty zany ny hoe nisy olona miteny taminay fa tena hoe moramora daholo ny zavatra rehetra ty, moramora daholo ny fahitana asa, moramora ny eny tsy de tsara ihany koa aloha hoe de andeha anakivy an'ilay olona fa io ihany koa zany hoe samy manana ihany koa ny zay araky ny teneniko teo zay hoe ny parcours mety misy ny moramora kokoa ngamba ny parcours misy ny enjakenjana kokoa hoe niandry taona maromaro vao zay vao tena nahita ny zavatra tena nitadiavina ka mitodika indrindra mantsy azy zany amin'ilay ataontsika hoe zany hoe capacité d'adaptation ny olona anankiray amina situation iray izay no zava-dehibe satria raha ohatra hoe voatonga ianao tsy voatery akory ianao hoe tonga dia ahita ny zavatra tadiavinao mety ianao tsy maintsy miasa amin'ireny ataontsika hoe zany hoe manufacture na ohatra zany satria reny moa zany no hoe tsy misy fiofanana manokana zany ny amin'ireny toerana ireny hoe asa tena hoe lay asa ataontsika hoe zany karazana asa ambany latabatra na ohatra zay zany iny zany aloha tsy misy an'izay hoe fiofanana hoe 6 mois 1 mois jusqu'à 4 ans sahala amin'ny zay niteneniko zany fa raha ohatra ianao zany tonga de fa mahita asa ambany latabatra ohatra izay afaka ataonao ka hitanao fa mahavelona ny vady aman-janakao dia tsy hitako hoe inona ny ampiambahaba ny amin'ny idirana amin'izay aloha raha ohatra ka hoe alohan'ny ahitanao lalana anoizanao fianarana na ohatran'izay ka eo zany aloha misy ny ataontsika hoe zany hoe karazana fifanampiana eo amin'ny mpivady zany dia ny hoe ny mifanaraka zany ny amin'ny hoe ohatra hoe misy ny tonga de te andeha hianatra ohatra anao formation dia misy ny manao an'ilay petit boulot izy ny fitenenana ny asa ambany latabatra mba hamelomana ny vady aman-janaka io dia arakaraky ny fifankatiavan'ny mpivady ny fifanarahan-tsain'ny mpivady zany zavatra rehetrarehetra izany satria matetika koa miteraka olana ireny karazan-javatra reny ny amin'ny hoe tsy misy zany ohatra tena hoe tsy te hiditra mihitsy amin'izany anao asa madinika zany hoe anao petit boulot zany dia eo zany no miteraka ny olana ny disadisa amin'ny mpivady satria tsy maintsy raha andeha amin'ny hoe bien-être social zany dia mety kely dia kely ny vola amin'izay fotoana izay fa tsy maintsy miditra ihany zany ny amin'ny hoe manampy amin'ny asa madinika ka izay zany no antony tenenako hoe mila fahavononana ara-toetsaina goavana de goavana zany ny fahatongavaneto dia ny saina tia karokaroka ny saina izay mahay misadapta amin'izay zava-misy eo ny saina izay miainga amin'izay zavatra nananao izay kapasité nananao izay bagage intellectuel nentinao avy any miakina amin'izany daholo zany ny hoe possibilité ny zavatra rehetra zay azonao atao rehefa tonga ty miakina amin'ny fahatanjahan'ny sainao miakina ihany koa amin'ny resaka fahasalamana ara-batana zany zavatra rehetrarehetra zany ny fahaizanao mifandray amin'ny olona ny manontany ny olona izay efa zatra eto tanàna zany ny manontany azy ny fandehan-javatra rehetrarehetra sy ny mety ho possibilité mety amin'ny olona eto tanàna mety efa mahita lalana izy ny amin'ny hoe arikatra no moramora kokoa idirana raha amin'ny sehatry ny asa ohatran'izao sy ohatran'izao
Zany zavatra rehetrarehetra izany, eo ihany koa ny débrouillardise, eo ihany koa ny fanetretena, satria natao ara hoe olona izay nanana toerana ambony ianao, nanana an'izany atao toerana angetriko izany, directeur na ohatra zany ianao tany amin'ny tanàna nisy ianao, ka tongeto zany voatery tsy maintsy manana an'izay karazana fanetretena izay, satria mbola anao karazana départ à zéro zany ianao amin'ny fiainana eto, kanefa dia ianao tsy maintsy tokony manana an'izay objectif anao, hoe inona moa tena objectif anao nahatongavanao teto, dia ny hanatsaratsarahanao kokoa ny fiainanao, dia ny hoavin'ny zanakao amin'ny resaka fianarana sy amin'ny hoaviny amin'ny zavatra rehetrarehetra zany amin'ny fiainan'ny ray manontolo. Raha ohatra ka izay zany no mibana ao anatin'ny sainao, dia ataoko fa tsy tokony hisy izany ny karazana hoe fahakiviana rehefa tonga eto, rehefa hoe tsy mahita, tsy mahatratra ny tanjona izay nofinofisinao. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia ilaina daholo, ary indrindrandrindra koa zany dia ny fifankatiavan'ny mpivady, zava-dehibe ny fifanohanana manoloana ny ady izay atrehana amin'ny tany ohatrantony, satria mampalahelo dia mampalahelo, fa dia matetika eo koa no mampisy ny korotana amin'ny mpivady, satria rehefa tonga zany ny karazana olana sy ny difficulté amin'ny hoe zavatra nandrasana amin'ny atongavana eto, ka tsy tonga tamin'izay zavatra nandrasana izay, dia iny fa misavoritaka ny mpivady hifanometsiny fa ianao no nitarika na andeha aty, mifanolaka zany amin'ny responsabilité. Inona no tao aty, nitoerako nefa tsara be tany an-tanàna, kanefa ianao ihany nitaritarika ana aty. Zay zavatra ohatran'izay zany dia manapoizina dia manapoizina ny fipetrahana eto, satria tokony ny mpivady mihitsy zany no miara-misalahy amin'ny hoe ahoana ny ahatafavoahana ny fipetrahana eto, ary tokony hazava tsara ny objectif, hoe inona ny objectif ny nandehanana aty. Ataoko kosa angamba fa raha ohatra ka nanana ny objectif hoe ny amin'ny resaka hoe fitadiavana ny ataontsika hoe avenir izay maripoditra ary mety mba ho avenir izay aharitra zany, farim-piainana izay aharitra, satria laingalainga tsy afaka hiteny ianao hoe dia fadiranovana ny tongeto natao ara hoe amafatrano ny dianao eto, tsy tovy mihitsy ny an'ny Madagasikara ny hoe farim-piainana eto zany, satria natao hoe amafatrano ara no asanao eto, dia izay efa avy niteneniko teo zay, ny hoe assuré daholo ny resaka fahasalamana, assuré ny fianaran'ny ankizy, assuré ny hoe mipetraka amin'ny trano ara-dalàna ianao, io moa samy misy ny ambaratongany daholo ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany, misy ny hoe ambaratongany daholo ny amin'ny hoe rehefa izao zany ny budget anao dia hoe trano ohatraohatran'izao zany, kanefa aty amin'ny tany vaventy ohatran'ny Amerika avaratra dia samy misy ny ambaratongany, ny amin'ny mora vidy sy ny amin'ny luxe indrindra eto, fa saingy mipetraka amin'ny condition maha-olombelona daholo ny trano rehetrarehetra, izany hoe trano misy efitra fatoriana ara-dalàna, misy ny dosy sy ny WC ara-dalàna, misy ny lakozia sy ny pitsopitsony rehetra, ny électricité
ny chauffage sy ny rehetrarehetra zany fa sangy samy amin'ny ambaratongany fidiram-bolany daholo zany a io zavatra rehetrarehetra io. Ka izay no ataoko hoe tsy misy tokony ampatahotra mihitsy a ny hoe fandehanana aty Canada raha ohatra ka manana ny ataontsika hoe zany hoe carte de résident permanent zany ianao a no miditra eto, tsisy atahorana fa zay mandeha amin'ny ambaratongan'izay ny fiainana rehetrarehetra. Dia toy izay indray a tompoky lahy sy tompoky vavy no azona tolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary dia mbola itoy amin'ny manaraka foana zany a ny fanazavako ny fiainana aty Canada. Bye bye.